5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manoltrano ny vaovao. Tola zatra tolotolotra ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tsy mahay mijery sy mitsinjo lavitra intsony. Na izany efa maro ireo tonga saina nandray lesona tamin'ny tantara ka vonina irosa amin'ny fanovana anatsara bebe kokoa ny ampitso. Aitrahitra sy izay mahafinaritra ihany no nametrahany ity fitondrana ity ny politika hitantanana ny firenena izay mandetika hatrany ny vahoaka tao anaty fahantrana lalina. Tonga izao no fotoana hanovana ny tantaran'ny firenena ka antony irotsaha ny kandida Ajo Andriananarivelo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Androany niona tamin'ireo vahoaka tao Anjeva Gara sy Masindray ny kandida Ajo Andriananarivelo sy ny praelisitra aminy. Fanaovana tsinotsinona ireo fahefana mpanao lalàna hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena ny fanapa-kevitra no raisiny ny gouvernemanta ny amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifeny tetibolam-panjakanana sy mpantsiana na ny LFR 2024 izay nivoaka tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Ny mpanao lalàna no tompon'andraikitra voalohany amin'ity fanapahana ity saingy tsabahan'ny fitondram-panjakana sy hanaovan'ny fanapa-kevitra samy irery hatrany hoy hatrany ny fanazavana. Miamaratra ny tranga fimpitona tany eo amin'ny commune Ambohimangakely izay mampitaraina ireo mponina amin'izao fotoana izao. Tany manodidina ny 230 ara indray no piton'ny olom-panjakana ambony izay voamarina fa mahitahita eo anivon'ny commune Ambohimangakely sy eny amin'ny fitsarana hoy nambaran'ireo solitena ny fianakaviana izay lasibatry ny fangalazan-tany. Any ivelany mitohy ary mihamafy ny fanafiana ataon'ny tafika israeliana any Jenin sy Jordanie. Mahery ny folo ireo namono ainy hatramin'ny talata lasa teo araka ny taremarika nomeny manam-pahefana palestiniana ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Alakamisy 17 ny volana May taona 2024 faltafahoana aminao indray ny tenako tompo lasy tompo vavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arabo mba ampirariny tsoa ary manasanao ampananjana no hijery ny fampahalalam-baovao hanomboantsika ny fotoana avy hatrany dia toa lasa zatra tolotolotra ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tsy mahay mijery sy mitsinjo lavitra intsony. Na izany efa maro ireo tonga saina mandray lesona tamin'ny tantara ka vonina iroso amin'ny fahanovana anatsarana bebe kokoa ny ampitso. Matoan-datsoratra. Kely sisa ny fotoana nanan'ireo kandida ho fidiana solombavam-bahoaka andresena lahatra ireo mpifidy isaky ny distrika misy azy ireo tsirairay avy. Fandresena lahatra no natao satria malalaka ny safidy ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy. Saingy raha ny zavanisy sy ny zavanitranga hatramin'ny andohan'ny fampelezan-kevitra izay tsindry sira matahora etseroa no eno sy tarainan'ireo voakasika izany. Malalaka ve ny safidy amin'izay fotoana? Tokony hitovy lenta ny kandida tsirairay avy, indrindra eo anatrehan'ny lalàna, manoloana ny fampelezan-kevitra ataony. Saingy raha ny fitetezam-paritra nataony Andry Rajoelina, nanome tombon-dany ireo kandida Irmara, tsikaritra ve izay fitoviana lenta izay? Ny rehetra no mahita, ary mazava ihany koa ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana, fa tsy azony mpitondra ataony manao fitokanana foto-drafitrasa mandritry ny fotoana fampelezan-kevitra. Ireny ny arana hita ireny nefa ny zavanitranga tamina faritra sy distrika maro. Ara-dalàna ve izany? Napetraka ny lalàna isian'ny fitoviana, isian'ny filaminana, ary indrindra isoroana ny foara-pe fisan-karazany izay manimba ny fiarahamonina. Tsy voahaja nefa izany, manoloana ireo tranga samy hafa ireo. Io tsy fanaran-dalàna io nefa no miteraka olana saribahany eto amintsika amin'izao fotoana, ary miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny mponina. Tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny voka-dratsy ateraky ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra. Ny tsikaritra voalohany dia mandika lalàna tahaka izany avokoa ireo rafitra aty ambany rehetra. Ao ireo manao izany an-tsitrapo, ary maro ihany koa ny manao izany no ny tahotra mianjady aminy. Tahotra ny overseza, tahotra ny afindra toerana, tonga hatrany amin'ny hoe tahotra tsy azo fanampiana toy ny koveta sy jiro. Mampidika izy ny vahoaka malagasy nefa izany rehetra izany.
indrindra ty hoe tahotra tsy azo fanampiana ity. Antony, lasa zatra tolotolotra ny malagasy ka tsy manana finiavana sy fahazotona hitady intsony. Zatra mentehatra amina fanampiana ka tsy te hiasa loha amokatra intsony. Ny voka-dratsy aterak'izay, jambena ka ararotin'ny mpanolotra, entiny amin'izay itiavany azy. Manarak'izay, tsy mahalala mitsinjo lavitra intsony. Ny fahaizana mitsinjo lavitra nefa no ahafahana mamela ny tsara ho an'ny taranakany aoriana. Tafiditra ao anatin'io fahaizana mitsinjo lavitra io, ny fahaizana mifidy izay solombavambahoaka saha-mijoro sy hitondra fanovana. Ilaina ary zava-dehibe io fanovana io satria raha tsy misy fiovana izao tsy fanaran-dalàna etsy sy eroa izao, raha tsy misy fiovana ireo kolikoly isan-karazany, raha tsy misy fiovana ireo tsindry sira matahora ka mahatonga ny olona hitebiteby andro aman'alina, vao maika hiaratsy ny ampitso. Ny ampitso nefa mbola ho lava araka ny fomba fiteny, ka izay ny tokony hijoroana manomboka izao, ka hanova fomba famindra. Rehefa hifidy araka izany ny 7 Mey ho avy izao, mahaiza mitsinjo izay ampitso izay. Fa ampiasaina hampandaniana ireo kandida irmara avokoa ireo rafitra rehetra misy amin'izao fotoana raha ny zava-misy manana anjara asa amin'ny fanampiana ireo asa sosialy eny anivon'ny fokontany, ireo komity loharano saingy misy amin'izy ireny no ampiasaina ireo kandida mpanjakana amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fanadihadiana natao. Ankoatra ny fampiasana ireo mpampianatra sy mpiasa-panjakana izay atao fitaovana politika ampandaniana ireo kandida mpanjakana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity, mihitatra hatrany tsy fanaran-dalàna miseho ny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Ampiasain'ny fanjakana ho fitaovana ampandaniana ny kandidany irmara ireo rafitra rehetra misy manomboka eny amin'ny fokontany hatrany amin'ny distrika. Isan'izany ohatra ny komity loharano izay vondron'olona miisa 5 eny anivon'ny fokontany miasa an-tsitrapo ary manampy sy manome tosika ireo se fokontany amin'ny asa sosialy. Ny chef loharano zany dia miara-miasa amin'ny chef pokotany. Ny andraikitra tena sahan'ny loharano moa zany misy resaka fampandrosoana eo anivon'ny fokotany dia afaka miara-miasa eo izy chef pokotany. Ohatran'izay koa na resaka tsy fandriampahalemana, resaka asa sosialy fa ny loharano raha misy zavatra tokony fanampiana ilan'ny chef pokotany vonjy zany dia ireo komity loharano no manampy azy. Amin'ny resaka ohatra ny hoe misy vatsitsinjo tonga avy any amin'ny fitondram-panjakana dia eo ny komity loharano miaraka mandrafitra sy mandrindra hoe iza ny tena tokony olona hisitraka an'izay zavatra izay. Raha amin'izay resaka vanim-potoana fifidianana aloha zany tsy dia tena hitako hoe inona ny tena andraikitra raisin'ny zareo fa ohatra ny anahy eto manokana moa zany dia miezaka manentana ny olona tsirairay handray anjara amin'ny resaka fifidianana satria mampafantatra ny olona hoe zo sy adidiny. Raha ny tontolon'ny fifidianana manampy amin'ny fanentanana eo anivon'ny fokontany sy manara-maso ny filaminana amin'ny fampilezan-kevitra ireto farandrano fanazavana hatrany raha ny zava-misy teny amin'ny distrika Navaradrano nandritra ny fanadihadiana natao. Misy amin'ireo komity loharano ireo no terena ankolaka ampandany ny kandida mpanjakana mandritra izao fampilezan-kevitra izao. Araka ny loharam-baovao tamin'ny komity iray hafa izay sendran'ny mpanao gazety, tsy nanaiky ny seho endrika sy ny alaina feo nandritra ny fivoriana ireo mpikambana rehetra anatin'ny komity no nanentana ny lehiben'ny distrika amin'ny tokony hifidianana ireo kandida mpanjakana. No nitahotra mety azo ity komity ity eny anivon'ny fiarahamonina no antony tsy nasaina ny seho raha ny fanazavana hatrany. Izy ireo izay miasa an-tsitrapona nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid-19 teto Madagasikara, mitoetra ny araka izany ny fanaovana antery eny anivon'ny fokontany sasany amin'ny fampandaniana ny kandida mpanjakana. Aitraitra sy izay mahafinaritra ihany no nametrahany ity fitondrana ity ny politika hitantanana ny firenena izay nandetika hatrany ny vahoaka tao anatin'ny fahantrana lalina. Tonga izao ny fotoana hanovana ny tantaran'ny firenena ka antony hiritsahan'ny kandida Ajo Andriananarivelo amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Androany ny eo tamin'ireo vahoaka tao Anjevagara sy Masindray ny kandida Ajo Andriananarivelo sy ny premier ministra amin'ny tany an-toerany Nialarana Efson.
politika tsy ampiverana atrandry noho ny tondrana ny firenena ka nandetika ny vahoaka malagasy ao anatin'ny nisy afantrana lalina hatramin'izao. Politika mifototra amin'ny aitrehitra sy nisy mahafinaritra noho nataon'izao fitondrana izao ka tsy nijery ny tombontsoan'ny vahoaka. Tonga izao ny fotoana anovana izany hoy ny kandidata arana faharoa ao Avaradrano nandritra ny fandalovana tao Anjevagara androany. Iady ho an'izany ihany koa hoy izy ny antontsika irotsahana kandidata solombavambahoaka. Mba hoe zay mba mahasoa aloha zay vao mahafinaritra satria zay foana ny nasiba an'ity firenena ity rehefa mahazo fahefana dia le mahafinaritra foana no ataon'ny mpitondra fa ny mahasoa tsisy mihitsy fa ny zavatra zay ny edivantsika samba tokony anana ny anjara masoandro ary izay ny ilana solombavambahoaka iady amin'izany ileana olombafidy miady amin'izany fa tsy eo fidiana fotsiny dia atao eo dia mamaritra mandaa nefitsika menakavy mahita faisana foana isanandro sanandro zay ny joroana dia zay ny antsonatsika dia zay ana ny tananatsika zay ny atongavana eto hoe mila solombavambahoaka iady amin'ny tombontsoantsika samy malagasy zany fa raha tsy miady amin'izany dia mazava ho azy dia manangatanana ozy le hira faneva teo efa nalefa le hira faneva manangatanana fotsiny dia vita zay tsy anangatanana fotsiny zany rehefa tsy tombontsoantsika ary fantatrareo zany tsika mafanakaketo mahalalana tsara za rehefa tsy manaiky dia tsy manaiky. Navita nanatsarana ny sehatra nisy fampianarana manerana ny Madagasikara ny trosa izay babe ny Madagasikara amin'ny nisy fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay tsy laharampamena sy tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy akory sy tokony isy ihany koa ny fanilikiliana raha ny fanazavana. Nareo ve mieritreritra fa afaka 10 taona afaka 14 taona vao tapitra ny famerenana ny vola nanaovana teleferika 50 miliara ariary afaka 14 taona raha 50 miliara ariary zay niditra any ampianarana daholo ireo zaza irany Madagasikara ireo mahimaim-pona fidirana tany manomboka tany amin'ny primaire mandra-tonga tany amin'ny lycée tany amin'ny université iza nitondra vokatsoa atsika malagasy hoe mampiditra an'ireo zaza ireo any an-tsekoly mahimaim-pona mandritra ny 14 taona ve samy miodikodina amin'ny teleferika eo Antananarivo iza miteraka vokatsoa zay zao dia efa niteny hoe aza teriterenareo mpampianatra fa zay tsy anaiky an'izany satria mpampianatra nampianarina atsika ampianatra ny zanakitsika mba halalaka ny sainy fa tsy hoe ampianarina hoe tsy maintsy à gauche dia à gauche à droite dia à droite raha ohatra izay ny ilana mpampianatra dia mpiandrombony ny ilainay napaka any ampianarana fa tsy mpampianatra kory satria mpampianatra mitondra fahazavana mitondra fahalala-tsaina ao anatiny eo dia rehefa nitenenina mafy dia mba nangingina aloha tato fa mbola tsy hay mialantsika io satria tokony malalaka zany fa raha ohatra manana heritsaina manana finiavana nova zavatra zany dia ny karama mpampianatra ampiakarina ny fidirana any ampianarana ataovy mahimaim-pona alohan'ny olona tsy vesatra ny karama firamomatsony fa tsy ny kateritery ano atao. Eny amin'ny antenimera-pirenena no ahafahana manova ny tantara ny firenena efa hita ny lesoka tamin'ny teo aloha izay nanangatanana be fahatany ka tsy hianijery ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny tokony atao ary zany indrindra tompoky lasy tompoky vavy ny antom-pijoronay mijoro an'izany fanovana zany anohy ny tolona ary ilotsaka ho solombavambahoaka satria inona ny antony ao amin'ny antenimera-pirenena ihany koa no ahafahantsika manova sy manatsahatra ny zavatra zay tsy mety tao amin'ny fiainantsika rehefa omenareo fahefany zay tomboka eto Avaradrano no hitondrantsika an'izany fanovana zany ho amin'ny Madagasikara milatsaka solombavambahoaka inona ny asany ao anatin'izany voalohany manao ny lalàna zay lalàna hakana hevitra avy aty amintsika atolotry ny solombavambahoaka faharoa manarakaraka izany misy ihany koa reny lalàna zay atolotry ny gouvernement reny ary eo indrindra le mila mitandrina satria raha olona tsy misaina olona tsy manana fahaizana sy ny fahalalàna ka afaka mandinika sy mijery zay mahasoa amin'ny vahoaka reny lalàna atolotry ny gouvernement reny dia lasa le mpanangatana-pona zany ny tonga eo fa izahay dia mijoro ao anatin'ny fahaizana ihany koa mijery zay mahasoa ny vahoaka hiasa ho anareo ao anatin'izany. Akoatra ny teny Anjevagara niona tamin'ireo vahoaka atao amin'ny Masindray ihany koa androany ny kandidata Adzo Andriananarivelo.
Nisy naka-ankery ny vendredi candidat ho solombavambahoaka avy amin'ny antoko tsy miankina ho fianaratsoa amin'izao fotoana izao ary tsy fantatra ny toerana misy azy atreto. Nanao fanambadiana manoloana ny mpanao gazety momba ity toetra raha ity ny candidat Relava avy ao fianarantsoa izay nilaza fa mafy ny antso-jay mahazo azy ireo ankehitriny. Manomboka mafampana ny toetra ara-politika amin'izao andro vitsy mialoha ny atongava ny fifidiana solombavambahoaka izao. Hita manerana ny distrika maro ihany koa ireo karazana antso-jay maro samihafa. Mahazo ireo candidat ivelany antoko ny mpitondra fanjakana. Omaly ariva nisy ny valandesaka nataony candidat iray tsy miankina ao fianaratsoa ao tamin'ny mpanao gazety izay nanambarany fa hiarany antso-jay maro samihafa izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy hita sady tsy fantatra ihany koa ny toerana misy ny vadiny nanomboka Omaly alina. Dia manambara amintsika fa nanomboka Omaly ariva dia tsy fantatra hoe aiza no misy ny vadiko amin'izao fotoana izao. Maty ny telefona tsy hita satria nanomboka Omaly ariva dia fa voadidina mpitandro filaminana ity quartier général na ity. Tsy fantatranay ny antony, tsy fantatranay hoe inona fa dia resaka mandeha any ambadimbadika sy mety resaka tsy litsofina ana no hainona hoe mitady ny vadiko. Izay tsy fantatra hoe inona ny antony, inona ny fototra fa ao anatina vanim-potoanana fifidianana no hitrangana zao zavatra izao. Satria raha tsy candidat zany Relava mety tsy nisy ve zao sa ama-candidat Relava no mety hitrangana zany zavatra rehetrarehetra izany ka ilazana amintsika, anambarana amintsika fa lasa tsy misy ny égalité de chance eo amin'izay resaka hoe fifananana izay satria lasa tsy manana fifantohana, voakorotana ny fandaminana ny saina hiatrehana an'izao fifidianana izao noho izay zava-misy izay. Ankoatr'io nisy ihany koa ny fisavany ny mpitandro filaminana ny trano fonenana ity candidat ity izay mpitandro filaminana tsy avy ao an-toerana no nanao izany raha ny fanazavana trany. Tsy fantatra mazava araka izany ny antony izao rehetra izao raha ny nambaran'ity candidat solombavambahoaka tsy miankina ao fianarantsoa ity. Fanaovana tsinotsinona ireo fahefana mpanao lalàna hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena ny fanapa-kevitra noraisin'ny gouvernemanta ny amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana sy mpanotsinana ny LFR 2024 izay nivoaka tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Ny mpanao lalàna no tompona andraikitra voalohany n'ity fanapahana ity saingy hitsabahan'ny fitondram-panjakana sy anaovan'ny fanapa-kevitra samy irery hatrany hoy hatrany ny fanazavana Christian Jimby. Manohy hatrany ny fanapa-keviny samy irery ny mpitondra fanjakana ary manao tsinotsinona ireo fahefana mpanao lalàna raha ilay tatitry ny filan-kevitry ministra nivoaka Omaly izay milaza fa nolaniany gouvernemanta ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina na ny LFR 2024 tany demokratika i Madagasikara ary manana ny asany sy ny fahaleovantenany avokoa ireo rafi-panjakana izay mijoro hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany. Zavatra miseho manko aloha tadidio tsara fa ao anatina firenena demokratika tsika manana ny asany daholo zany na ny anteny miaram-pirenena na zareo mpanatanteraka. Raha ohatra ka tsy manaraka ny atsakasy andavan'ohatran'izay izy dia azony zareo amin'ny anteny miaram-pirenena tsara no mi-intervenir zany hoe mametraka fampiatsona zareo ao amin'ny mpanatanteraka zany. Tadidio fa mbola tsy tapitra moa ny mandahandry zareo reo ka manana an'izay zozay zareo ampiantsony ny mpanatanteraka raha ohatra ka tena hita marina no hoe tsy fanaran-dalàna. Ny zavatra mampalahelo anefa ny tsarovo tsara fa manana majorité ny fitondram-panjakana ao amin'ny Assemblée nationale ka mety ozy zareo hoe aloha an'ny mandat manaraka indray ve ny tokony hijerevana an'izay zavatra izay. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ity fanapa-kevitra noraisiny ny gouvernemanta ity raha ny fanazavana hatrany ny lalàna izay mamaritra fa ny anteny mera roa tonda no tompo-teny farany amin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna momba ny LFR 2024 ity. Ohatra ny loi de finance rectificative rehetrarehetra ne tadidio tsara fa nisy ny loi de finance niaraka ny lanina tany mois de novembre sy décembre tany dia rehefa mandeha ny fiainam-pirenena matetika dia mety misy priorité tapoka hoe misy fanovana ny vola olanina dia amin'izay fotoan'izay mety efa nandalo teo amin'ny Assemblée nationale io zavatra io dia mety misy nave avereno any mpanatanteraka indray fa tokony ahitsy ny sala amin'izao dia mety dia tokony efa miverina tany zany io dia le fiverenany tokony fandaninana azy définitive amin'izay hoe io marina zany noho le fanovana noho le fanitsiana tokony natao dia amin'izay fotoan'izay
tonga dia valide amin'izay ny LFR. Raha nitatitra ny filakevitra io minisitra Omaly hatrany, manana herinandro ny ministera tsirairay avy ampiditra ny tapaka anatin'ny rindram-baiko. Aorian'izay ivoaka ny tome 1, 2 sy 3 amin'ity lalàna mifeny teto-bolam-panjakana sy mpantsiana ho amin'ny taona 2024 ity. Manoloana ny tetikasa Tanamasoandro tsy ekena ny fisian'ny asa mangina ka ampizarazara ny mponina mikambana ao anatin'ny vahoaka miaro ny tany hoy ny komity mpitantana. Ny tompona andraikitra izay efa mikarakara ny mutation ny tany antsokosoko amin'izao fotoana ary olona manodidina ny 200 no efa voakasika izany raha ny fanazavana. Iarany zarazara ao anjakana ny mponina voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro amin'izao fotoana raha ny fanadidinana natao teny atoerana tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay, karakarain'ny fanjakana mangina any ambadika ny mutation an'ireo tany ary tompo-tany manodidina ny 200 no efa voakasika izany. Tsy ekeny izany hoy ny fikambanan'ny vahoaka miaro ny tanindrazany. Zahay manao ny ataonay mitaky ny fanjakana manao ny ataony ary fantatray fa miasa mangina izy ireo avy any ambadika any amin'ny fanohizany amin'ilay atao hoe notification satria tonga amin'ilay zarazaraina antsakaina izahay izany zao dia antsony tsirairay le olona meny an'ilay notification izay misy ny sora-bola milaza manao hoe antsony ianao rakoto fanontaninao dia voakasiky ny lasan'ny Tanamasoandro ka tiany sora-bolanao alainao any amin'ny trésor. Mifanohitra amin'izay vola horaisina zay ndefa fa dia sora-bola fotsiny fa tsy misy alainao na même main franc satria inona ny antony? Ny antony dia tsotra be, mbola amerdement ho anay indray karakarao ny taratasy aorivo raha avy avanana. Tsy mety aminay zany zay. Ary tsy mety aminay mihitsy manao an'io notification io. Fa tsotra be ny anay tsy omenay izay tanina izay nisy nanao recoupement moa tany amin'ny domaine ny namanay sy ny mpendraikitra dia ny zavatra hita tany dia ny hoe misy efa olona 200 zany hoe 200 parcelles mihoatra no vita mutation amin'ny fanjakana ny taniny dia zany zavatra zany iny aloha zany ny fikambanana dia miaro ny tombontsoa amin'ny vahoaka ka safidiny reny olona reny zay te hanao an'izay fa raha tsy mahazo ny volana izy dia oka tsy hanome tsiny anay ianareo zay nisafidy andray ny notification io fa izay nanentana foana ny hoe aza mandray an'io aloha retsy le olona fa alohantsika miray iny. Maro loatra ny feo mandeha sy ny kajikajy ambadika manoloana ity tetikasa Tanamasoandro ity hoy ny firaisamonim-pirenena ka angatahana ny signifiaonana sy ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana mikasa ametraka ny tetikasa sy ny vahoaka voakasika izany. Tsara kokoa raha misy fifampitsinjovana fifampidiniana izay ahitana tokoa ny lalana marimaritra iraisana sy ny tena zavatra misy satria raha ny zava-misy amin'izao dia mienjandro ny tady ary izay mienjandro ny tady izay dia tsy dia hiteraka voka-tsoa loatra fa ny tsara kokoa dia mety amintsika ny mifanantona ary tena mijery hoe aiza ny tombotsoa fampandrosoana foana ny tanjona na ny fitondrana io fampandrosoana ny tanjona na ny vahoaka ty io fampandrosoana ny tanjona fa maninona moa tsy tokony ampifandrofisana ny fomba fijery maninona ny tsy ataony izay apety azy ary raha ny ilany ihany mahita hoe inona fampandrosoana eritreretiny ndrefa ny tsisy fetefany amin'ny andaniny dia ataoko fa tsy tera-boka-tsoka dia manentana ny amin'ny fitondram-panjakana manentana ny tompona andraikitra rehetra manentana ny vahoaka andao jerentsika akaika inona reny tombotsoa ahafahana mitrandraka ty toerany ty fa misy zon'olombelona somary atao hoe tsy tafapetraka amin'ny tokony ho izy ao ary misy tetikasa tokony andeha koa ndrefany miakahaka eo fotsiny. Raha tsy hivina tany manodidina ny 420 hektara ny tsy mabe omby toerana anorenana ilay tanana vaovao Tanamasoandro no efa nisy nakany tsokosoko nanomboka ny taona 2020. Ireo tany ireo izay tombanana hatrany amin'ny 2 miliara sy 7,700 tapitrisa ariary ary olona ambony maro no voasaringitra ao anatiny. Isan'izany raha ny voalazan'ny Bianco, ny PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha, ireo tompon'andraikitra ny fandimby teo anivon'ny domaine sy topo arivon'ny mamo sy ireo mpandara tany. Ialana amin'ny fitohizany ny tranga tahaka izany. Nivory niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena ireo komitin'ny fikambanana ka nampahafantarina ny izo tokony hositrahany tompon'ny tany manoloana ny tetikasa tahaka izao. Nijery sy nametraka paikady ihany koa izy ireo iarovana hatramin'ny farany ireo zo ananany amin'ny mahatompon'ny tany ireo. Ireto mponina voakasika izay mivondrona anaty fikambanana ary nanamafy hatrany fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny fikitihana ny tanin'izy ireo.
raha nitetikasa manokana no resahana ny ato tanteraka tsy misy zavatra mandeha eny an-toerana amin'izao fotoana. Fa mihamaro hatrany ny tranga fibotona tany ao amin'ny commune Ambohimangakely izay mampitaraina ireo mponina amin'izao fotoana izao. Tany manodidina ny 20 ara indray no boton'ny olom-panjakana ambony izay vao marina fa mahitahita eny anivon'ny commune Ambohimangakely sy eny amin'ny fitsarana hoy nambaran'ireo solitena ny fianakaviana izay lasibatra ity fangalarana tany ity. Tany mirefy 20 ara eny amin'ny fokotany Akady Efajoro, commune Ambohimangakely amin'izao fotoana izao no misy mibodo. Efa nanajary ny tany efa amantaonany maro ireo fianakaviana tompon'ny tany ary manana taratasy ara-dalàna saingy izao bodon'ny olona mahitahita eny anivon'ny commune Ambohimangakely sy eny amin'ny fitsarana izao. Ty tany ity zany efa najerena nandrisy ny taona maro efa tany amin'ny 1912 nefa nanajary an'ity ny ray aman-dreninay nanao ara-dalàna nanao ny borinazy ara-dalàna nanao ny ana rehetrarehetra ara-panjakana rehetrarehetra dia vavatra fanarahana hoe ny ramina fotsiny le efa tsy haritra nefa rehefa tafapetraka izy dia nitambirana zay hoe anazy le tany saramindreo na vita akta devaty tamindreo zay saramindreo tamindreo le akta devaty tataony akta devaty tsy ara-dalàna fa akta devaty hoe natao tao fotsiny ohatra hoe le zavatra foroporono fotsiny alainy avy eny amin'ny alainy eritreretra fotsiny avy eny amin'ny commune Ambohimangakely dia eny amin'ny domaine dia ataony atao zay fomba ohatra avada madina azy ho anazy hoe anazy le tany kanefa hatramindreo tsisy nena taratasy malarodalàna tsy ao. Voavidim-bola sy anjakan'ny kolokolo ny eny amin'ny rafi-pitsarana sy ny ao amin'ity commune Ambohimangakely ity raha zao fibodonan'ny tany izy ireo izao hoy hatrany ny solotenan'ny fianakaviana. Raha zao fibodonan'ny tany zao dia zay dia tsy manaiky hatramin'ny farany satria ty tany ity dia tany lovanandrazanay ary efa misoratra amin'ilay dadabe anay ka za zany eto dia miteny mazava efa 20 taona angarangidina ny divana tamin'ity tany ity dia fantaniana mipetraka zany dia hoe atraiza ny fahefananana an'le body tany voavidy ve fitsarana sa ahoana marina fa zahay dia mahatsiaro fa tsy manana zo izaka mihitsy lovanay rehetra indrindra eto amin'ity koronay ity fa mipangala tany sy mibody tany ny tena manjaka eto ary ny zavatra tena mampalahelo ny tany rehetra zay nanananay dia nisy opposition dia gaga izahay fa afaka manangana daholo zay tia hanangana ary mivoaka ny permis nefa io tany dia mbola edivana zay mambara mazava fa tamin'ny misy litisika dia asa fa ifanavaizana zaondry zareo manao an'io. Tsy vao izao no nahitana tranga fangalarantany izay mahavoasaringitra tompona ndraiky mpanjakana ambony tao amin'ity commune Ambohimangakely ity. Efa maro ny fitarainan'ireo mponina saingy mangina sy tsy naharenesam-peo hatrany ny eo anivon'ny fitsarana. Manao antsova amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo rafi-pitsarana ambony tamin'ny firenena araka izany ireto tompon'ny tany sy solitena ny fianakaviana ireto. Manambahiny sampana fampalam-baovao amin'ny tialina ity dia madame Raberika Nivo avy amin'ny Vito Gaz miarabanao tonga nisy platon'ny koly fantaniko voalohany avy hatrany iresaka mahakasika izay Vito Gaz sika ao anatin'ny etsika fimanan'ny foire internationale de Madagascar misy tombola karakarian'ny Vito Gaz iresaka mahakasika an'izay etsika. Makasitraka Madame Hilary miarabanao zava-baovao be no entin'ny Vito Gaz amin'ny foire internationale de Madagascar amin'ity taona ity izy tolotra vaovao miavaka be tombola raha mividy gaz tsika 4 kg 9 kg 12 kg miaraka amin'ny tavoahangy dia misy chance misy tirage tombola atao izay azahoana loka misahenina be zao 3 lots de 1 an de gaz gratuit et 3 livraisons gratuites c'est rahatsika miasa miaraka amin'ny supermarché.mg izay prestataire de livraison à domicile lany Vito Gaz Madagascar dia irzareo no manatitra an'izay achahatsika rehetra durant ny film dia ateriny supermarché.mg maimaim-poana avokoa. Ahoana fomba andraisana anjara satria miteny anao hoe supermarché.mg en ligne ilay izy raha tsy diso
tonga amin'ny stand vita azy dia efa misy équipe supermarché point MG sur place dia eo no mandray ny commande dia mandeha eo no mandray ny facture zany mahazo ny bulletin de consignation izay alefa ao anatin'ny urne. Par contre ny entanao tsy alainao eo fa livré directement gratuitement any an-tranonao dia ohatrany fandehany. Mandra-povinona ny faharetany fafana mandray anjara ao anatin'ity tombola karakarainareo ity. J'ai efa nanomboka androany dia mifarana amin'ny alahady à 15h zany ny anaovana ny tirage au sort dia eo ny ahafantarana ny gagnant antsika amin'ilay lot. Fanentanana farany ary makasika izay dia ahoana ny mety hoe fampahatarana kely indrindra makasika ny stand ny vitogazy eny amin'ny film. Ye, manentana antsika rehetra efa maro dia maro no nandray anjara tamin'ny androany. Manentana antsika rehetra efa tena hoe 1 an de gaz gratuit avec livraison gratuite tsy mieritreritra nininy ianao dia efa tonga ao aminao gazinao dia mahazo anjara daholo izay format rehetra vidiana na 4 kg na 9 kg na 12 kg manana misy chance foana zany azahoanao an'izay lot zay. Ny raberika izay no makasika niny fa isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa. De la RSE Changement climatique 2021. Sato, ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sato. Sento, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Telma sy ny Fédération Malagasy ny Athlétisme manolotra anao Telma semi-marathon andiny faefatra azakazaka atao eto Antananarivo ny alahady 20 May ho avy izao ankoatra ny semi-marathon 20 kilometatra sy 10 kilometatra dia isy azakazaka ho an'ny ankizy ihany koa diany izao amboaro ny fotoana dia ndao ifanotrony ndao iorakoraka Telma isika iray. Répète en mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Natao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao toizantsika avy hatrany izany dia ankavitsiana ireo tanintsaha mahafantatra ny teknika entina mamokatra amin'ny alalan'ny zezika biolojika toy ny fiompiana kankana.
ity teknika ampambolena ity izay ahafahana mamokatra avo roa eny ary afaka miantoka ny fanjarin-tsakafo eto Madagasikara raha miroborobo. Zava-dehibe manoloana izany ny tokony hirosona amin'ny fampiasana zezika biolojika raha ny tatitry ny atrikasa niarana tamin'ireo vondrona mpikaroka eo anivon'ny ERD sy ny SIRAD ary ireo mpikaroka eo anivon'ny Université n'Antananarivo. Mitodohany amin'ny fampiasana zezika simika trany ireo mpamboly amin'izao fotoana. Anton'izany tsy fahafantarana ireo teknika mpambolena ampiasana zezika biolojika zato isan-jato raha ny fanazavan'ireo mpikaroka. Ankavitsiana ankehitriny ireo tanintsaha mahafantatra ny teknika mpambolena ampiasana zezika avy amin'ny fiompiana kankana ity fomba ity izay mety azahoana vokatra avo roa eny raha ny fikarohana natao. Dia amin'ny zezika kankana zany araraky ny fikarohana izay nataonay dia nahitana fitombohan'ny vokatra hatramin'ny 100 kilao ka hatramin'ny 2 taonina sasany isaky ny hektara zany ny tombony avy amin'ny fampiasana zezika kankana raha oharina amin'ny zezika mahazatra izay efa entin'ny tantsaha. Dia ilay fampiasan'izareo ny zezika kankana io moa zany tsy hoe tonga dia hoe zezika kankana iray manontolo no ampiasainy fa afangaron zareo amina zezika hafa ohatra hoe tainomby. Dia izay zany ilay tombony azon'ireo tantsaha raha hoe eo amin'ny vokabary an-tanety. Karazana tosika amin'ny zezika fampiasana araka izany zezika azo avy amin'ny fiompiana kankana afaka miantoka ny fanjarian-tsakafo izany raha ny fanazavana miaro ny nofotany na antsoina hoe agroekôlôjika izay antoko ny fambolena maharitra ihany koa. Ny raisiko ngamba aloha hoe ny resaka zezika kankana amin'izao fotoana somary ataontsika hoe ny zezika kankana zany dia entina hoe misy ireo tantsaha izay nazavainay teo zany hoe tamin'ny tetikasanay dia hoe ny tantsaha izay amin'ny tantsaha le mamboly hoentiny ho atao sakafo sy le ho anazy aloha zany le tantsaha le kelikely fa tsy le tena le hoe andeha hivarotra be zany. Dia ny fampiasana ny zezika kankana io zany dia manampy azy bebe kokoa ahafahany tsy mandefa vola any amin'ny fividianana zezika fa ry zareo ihany dia mamokatra ny zezika entiny hanatsarana n'ilay vokatrany. Ny fanaovana sakafo trondro amin'ny resaka kankana indray zany dia hoe ny sakafo trondro lafo fantatrareo tsara ngamba ny provandy lafolafo ihany dia misy ireo tantsaha tsy mahatakatra an'izany dia anisan'ny solution anankiray zany hoentin'ny tantsaha ahafahany miompy an'ilay trondro mba tsy handany vola be amin'ny fividianana amin'ny provandy sy ny ohatran'izany. Izay le izy. Nampahafantarana tety Sanosy ny tetikasa mifanaraka io teknika mpambolena io izay ahafahana mampiasa ny zezika biolojika ankoatra izany ny fiompiana kankana ho sakafon'ny trondro ompiny. Voka-pikarohana niarana tamin'ireo manam-pahaizana malagasy sy vahiny teo anivon'ny IRD na ny Institut de Recherche pour le Développement sy ny SIRAD ary ny LRI na ny Laboratoire des Radioclostopes tetsy amin'ny Université n'Antananarivo tanjona tamin'ny atrikasa ny fizarana sy fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fiompiana kankana amin'ny fambolena an-tanety izay efa natomboka teto amin'ny faritra Analamanga. Tomboky lasy tomboky vavy hatreo aloha ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity amin'ny fahatarana anao fa afaka fotoana fohy dia isy ny fandarana manokana na fotoana manokana natokany candidat ny collectif ny malagasy amin'ny fividianana solombavam-bahoaka Ajo Andriananarivelo sy Andry Ratavila amalina ny fanontaniana izay manetikitika ny vahoaka momba ny fiainam-bahoaka ny fividianana solombavam-bahoaka ny makasika ny distrika Navaradrano ny vina ampandrosoana ny Madagasikara fa indrindra ihany koa ny momba ireo candidat roa ny collectif ny malagasy eny amin'ny distrika na Varadrano izay izao ankehitriny izao aoriany reto faingo reto no anaranao izay eto amin'ny fahitalavitra akolo ny tena kosa mametraka ny mandram-piona ho amin'ny ranompitso indray. Veloma tompoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.